be ni fitiavanao fanatombonandro na fofonaina sy misy tsy nomenao matsiaro sambatra eniky ny fitahina no ny famindramponao nahita ny hery ny fifaliana misaotranao mahay manao zavadrehetra ianao halleluia mahay manao zavadrehetra andriamanitsy ianao famonjetra fune haibavao fatiavaniana famay manao zavadrehetra ianao andriamanitsy mifalalana makasitraka misaotra fifanana raostra fanatrenao voakasiky ny hery fanay zahay vavolombelona nafaveloniana tafatoetra sy tamana tafatoetra tamana aminy firaisana aminy fanahinao nilatsany fanavao zanzany velonaina kady misaotranao asandrato mafafiteoanao laseremoa manao zavadrehetra ianao ataovy amin'ny fona rehetra zany androany mahay manao zavadrehetra ianao andriamanitsy Fagagana famonzetra une hai vovô fafitiavany anao mahay manao zavadrehetra ianao mahay manao zavadrehetra ianao andriamanitsy fahalalana Misaotranao zahay dapetsika mafan tombony hoay andriamanitra fanay manananao fafitiavany anao ka misaotranao zahay satria izy le fitiavany le mamindra fo atsika le miadiny sika sady alleluia
Ramanupo masno eno jane veza famzeno. We are veza wa famzeno. Avam Jesus famzeno. Amen asasi amen. Avam Jesus tavam ner no famzeno tavam nula famzeno. Fam Jesus redan famzeno. Amen asasi amen. Tikeno amen amafi. Hallelujah. Manupini masukwao Antenjumbu ichava Avezamuni famuzenai Manupini masukwao Antenjumbu ichava Avezamuni famuzenai Famuzenai aviamino Vitainai aviamino Pangeseku aviamino Vitainai tumbo Famuzenai aviamino Vitainai aviamino Pangeseku aviamino Ti quero aiutare pure a chiamare flamminzare, no? Hallelujah! Hey! Deve ficar usada, mas não por mais que não é tão de boa. Manupini masukwao Antenjumbu ichaval Aviazamuni famuzenai Manupini masukwao Antenjumbu ichaval Aviazamuni famuzenai Famuzenai aviamino Vitainai aviamino Pangeseku aviamino 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 Avam not squadje mancha famzena dai. Avam no tubo. Aviamina mirei. Se me diga menino certo, semana tem na nisa fedore de Jesus. Ya no. Hey. Doira se quer fazer sandacha ya famzena de avam no. Hallelujah. Famuzenai aviamino Vitainai aviamino Pangeseku aviamino Famuzenai aviamino Vitainai aviamino Pangeseku aviamino Hallelujah! 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 Mira nossa Jesus Adran. Min se fa vam no gemant. Min se fa zava jeja de avanor iriana gemant al fam zine de avam no. Hallelujah. Se sumina now. Wow. Hanomantu. Luau. Niantu nivelo maku. Siniantu nil. Se sumina now. Wow.
Iretsaka hatramin'ny voalohany izany hoe antananao tompo. Antananao ina mafy eo amin'ny tananao napetraka izao. No apetrako izay Ny momba rehetra. ny momba rehetra ny fiainako eo ampelan-tananao Jesosy. eo ampelan-tananao anaoko mandrakizay doridy anao fiainanay. doria Ianao no inonay mampamonjy anay mandraky izay. Jesu mino anay hanao manoto nyantony velomako sy nyantonira Nyantony fianko fanay. Yanao tompo. Hallelujah. Rekasandiri li bossa charalaba. Hera la basitiri li mendere le bassate. Itsokanao zay Andriamanitra satria ianao mendrika an'izany iany. Ianao ilay mamonjy anay Jesosy. Mitsoka Itsaokanao ao tompo. mitsakana Asandra atao ambony tananao lazao hoe itsaokanao ao. mitsaka Ataovy amin'ny fandresendahatra mitsaokanao ao tompo. mitsaka Eo ihany mitsaokanao ao. Mitsaokanao ao. Hey. mitsaka Mitsaokanao ao tompo. mitsakana Mundrika aminao ao tompo. mitsakana Manajanao ao tompo. mitsakana Laza mafy Jesu minanao ao. Ianao ilay mpamonjy ay Jesu minanao ao. Jesu mino anay hanao manoto nyantony velomako sy nyantony rako Jesu minanao ao. Jesu mino anay hanao manoto nyantony velomako sy nyantony rako tehiana. Alléluia. Alléluia. Fiafatanana mafy an'Andriamanitra. Alléluia. Faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity androany ity sy ny maso ny tena tsika. Hiditra ao anatin'ny fandarana manaratsika efa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fandarana manaraka dia mankasitraka ny amin'ny fitahin'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra lehibe afaka mijoro eto anatrehanao amin'ity androany ity ary misaotra ihany koa ny ray aman-drenitsika Bishop Patrika sy Révérend Faharoa izay mitaiza ary mamesihatra ahafahana mitombo ao anatin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izao. Alleluia. Eny ary hiditra ao anatin'ny fandarana manaraka avy hatranintsika satria mandeha ny fotoana dia ny fanomezantsika ho an'Andriamanitra.
mino fa niomana ny amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra ianao satria tompontsoa lehibe ny mameo an'Andriamanitra. Alleloia. Satria amin'ny fotoana ianao te ho tahian'Andriamanitra, ny baiboly dia milaza fa izay afafinao ihany no afaka jinjainao. Dikan'izay ny zavatra jinjainao dia limiten'ny zavatra afafinao. Raha kely ny afafinao dia kely koa ny jinjainao. Tsy hoe le kely jinjainao no tena zava-dehibe, fa le fonao hoentina mamafy. Alleloia. Dikan'izay raha mafy ianao ny tiandroany tia, farito ny zavatra afafinao mba ahafahanao mamaritra zavatra tsara zay ho jinjainao androany. Raha toka mila valopy ianao dia afaka manangan-tanana. Raha ny manany amin'ny ampafolokarena sy ny fanatitra fakasitrahana manokana ianao dia manangan-tanana ianao dia misy tompona andraikitra mame anao ny valopy zay asianao ny ampafolokarenanao. Afaka manangan-tanana ianao. Alleluia. Etsy ampovoany tsy misy olona manangan-tanana mba homena valopy. Mino ny fahitanao indray Andriamanitra, anokatra varavarana eo anoloanao indray Andriamanitra. Tsy zavatra ataonao ka tsy ho voata, indrindra fa ao anatin'izao 7 alahady izao. Andriamanitra tena tia hitanao. Alleluia. Efa vonona ianao dia andehantsika hitsangana hitondra ny fanatritsika eo anatrehan'Andriamanitra. Manasa anao hitsangana. Hivavakantsika Tompo. Tompo, mianay voninahitra ianao ny amin'ny fitahianao ny vahoakanao tsirairay avy aminao Andriamanitra no ahafahano mitondra ny fanatitra eo anatrehanao. Tamin'izay rehetra nataony dia nitahazy ianao, nitany fidiram-bola, nitany fahasalamany, nanome azy hery avoriana reny ianao Andriamanitra. Ankehitriny avy amin'izany rehetra izany no ahafahano mitondra ny fanatitra eo anatrehanao androany. Aoka Andriamanitra ho fanatitra kasitrahanao, aoka ho fanatitra tahaka ny didikazo-manitra mampofony eo anatrehanao Andriamanitra, dia ampidina fakasitrahanao amin'ny fiainany tsirairay avy ianao, na amin'ny ara-bola, na amin'ny ara-pahasalamana, na amin'ny tokantranony, izay rehetra ataony dia aoka isy ny fakasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Hiditra ao anatin'ny fiankofantsika, asaiko no hitsangana amin'ity androany ity. Alleluia. Anomana fomam-panahintsika androana. Tika ianao hivavaka amin'ny fanahy avy hatrany. Anamando ny fanahintsika mba ahafahantsika mitroka tsara le tenin'Andriamanitra izay horesintsika androana. Rika sandere lebo satra rekandaralabasety. Rekandaralabasiti lebo sandere lebo soto. Rendalabahandi lebo sendere lebo setere leba satra. Reka sachara la baba basendere le bosso tororo boshende rika la basete le bossata reka mama masiti le bossete le ba tika noi fantoka amin'Andriamanitra aza mifantoka amin'eo akaikinao tsony aza mifantoka amin'izay tsapanao tsony raha marary ianao androany aza mifantoka amin'izay tsapanao raha feno olana ianao androany aza mifantoka amin'izay tsapanao lehibe loatra ny Andriamanitra ao kely loatra ny zavatra ny fahifantoy ny Andriamanitra ao androany omentsika azy rery mivoninahitra fa izy mendrika sandratra tsy ny olona mendrika sandratra fa izy rery ihany mena izy rery ihany ny tompo voninahitra rehetra anazy rery ihany voninahitra rehetra reka bababasete reka ndararabababosete ridola babababasata babababasenderebo rindo mamamasata raka babababasete rebo sandiriribo sata reka ndararabababasitiribo hey hallelujah. Nu easy uazi nizava charet Nu easy uazi nizava charet Tende feno mafaira we nu easy uazi Easy raha tena zany ao amponao dia asandrato ny tananao hoe no anao tompo asandrato ny tananao lazao anao tompo marika fibaboana ny tanana misaritra asandrato ambony ny tananao
Wanaorerea mfunatsa tompo. Hallelujah. Hey. Wazimfunina itra, wazimfunina itra, wazimfunina manjakizai. Asandrato mafena zao eo anao tompo. Wazimfunina itra, wazimfunina itra, wazimfunina manjakizai. Nuizi uazi, uazi ni zava charet. Nuizi uazi, uazi ni zava charet. Akpimasna de Nazare, nu ano tumpo. Nuizi uazi, uazi ni zava charet. Nuizi uazi, uazi ni zava charet. Wazimfunina itra, wazimfunina itra, wazimfunina manjakizai. Iramafian, wanautupo, wanawizan. Wazimfunina itra, wazimfunina itra, wazimfunina manjakizai. Asandrato izandrany, wanaorery amin'ny voninahitra Jesosy, wanaorery amin'izany fatsoanay. Ny antony fotoana izay ataonay eto Andriamanitra dia ho anao rery andry. Zavatra dia ho anao rery andry. Voninahitra rehetra dia ho anao rery andry. Asandatra ianaranao tompo, asandatra ianao fiainoana mendrika. Hallelujah. Dia iramafitsika ho anao voninahitra. Hallelujah. Wazimfunina itra, wazimfunina itra, wazimfunina manjakizai. Iramafian, wanao izany. Wazimfunina itra, wazimfunina itra, wazimfunina manjakizai. Tikinao hiteka mafafanatrehan'Andriamanitra sy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra androany. Hallelujah.
Miaraka ivavakantsika to. Raha eo risotranao zay amin'ity andro an'ity. Ho anao rery ny voninahitra. Ho anao rery ny dera tsara indrindra. Amin'ity andro an'ity izay manaja anao. Eto n'ity toerana masina ity. Ataovy izay tianao atao fanahy masonao. Oka hikasika indray ianao. Oka melombelona indray ianao. Oka handrotraka an'ilay diloilo indray ianao amin'ity andro an'ity. Fanahy masina tsara indrindra. Fotosiny matavy ny vahoakanao androany. Fa mangetahetanao. Oka fatranetahetra ny tsirairay avy androany. No fenona amin'ity androany ity. Voninahitra teo anao rery andry. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Halleluja. Tsika anao hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra rery any. Tsika ianao tena hitehaka mafy androany. Halleluja. Halleluja. Mahasoterantsika tompo. Faly miaravantsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy a. Faly indray mahitanao amin'ity androany ity a. Halleluja. Tena hitanao manokana indray Andriamanitra. Itombo indray vesatra ara-panahinao androany. Tsy ho tsotsotra ho aminao tsony ny andronao, fa hiakatra ny dimension vaovao indray ianao. Tena ilay eo akaikinao. Tena hitaka ianao raha vavy fa hitombo hoe a. Tsy hoe botabota ara-bata raha ihany fa ampy fanahy. Halleluja. Halleluja. Voninahitra teo an'Andriamanitra rery andry. Matomony tena mijoro ety a. Dia manome voninahitra azy foana satria izy ny manome hery, manome tanjaka ary manositra isan'andro a. Makasitraka an'Andriamanitra amin'ny fitondrany. Makasitraka koa ny mpanompon'Andriamanitra izay filoha-mpanorona amin'ny fiangonana dia Bishop Dr Patrick Andrenarivo sy Reverend Fara. Tsika anao hitehaka ho azy a. Tsika anao hitehaka ho an'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra ihany. Raha tsy namen'Andriamanitra fahasoavana izy a. Aketo a nanaika anao an'ity asa fanompony ity ministera ity. Dia tsy mifankahita teto-tsika androany a. Na dia teo eto aritsika. Ary mahafinaritra koa dia izao a. Makasitraka anao foana. Tonga ary maka amin'ny plasinao eo amin'io plasy maitsomaitso io a. Misy moa dia tsy miova mihitsy ny plasy fa eo ny ahitana azy. Tanao manokan'Andriamanitra. Alehibe ny anaranao ane Jehovah. Andriamanitra androany aka olona avy amin'ny vovoka ampiakatra azy amin'ny voninahitra. Tononoko androany izany mba ho anao rery any amin'ny anara maherin'i Jesosy. Halleluja. Ten'Andriamanitra moa izay nandraha mpanompony androany arosaraiko aminao a. Dia hoe ny attitude ny finoana. Lasa hoe amen. Lasa hoe amen. Tia eniny amen anao tsara. Halleluja. Ten'Andriamanitra dia manao hoe fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Hoy izy aminao, mihinana, misotro, kanjo, sitrany ianao. Rehefa miresaka tsika amin'izay ao anatin'izay ohabolan'izay a, dia te hitondra anao Andriamanitra any amin'ny toe-po tsara. Lasa hoe amen. Lasa hoe amen. Tsika dia sitraka Andriamanitra ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Lasa hoe amen. Ary rehefa sitraka Andriamanitra ho salama ianao, ho ambinina amin'ny zavatra rehetra, mila hainao koa ny mitondra ny tenanao ho ifanaraka amin'izany. Tsy hoe mpiaino toroteny fotsiny sy mpanao amena sy alleluia isan-kalahady, fa tena ifanaraka amin'ilay teny lazain'Andriamanitra, amin'ilay teny lazainy ny tenin'Andriamanitra. Ary izay zavatra eny fa atsika mandray ilay fahatsaran'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Izay ny lohahevitra ity lohahevitrintsika tao anatin'ity fito alahady ity. Mino fa ny teny rehetra izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra teto, nisy ara-pahasalamana, nisy resaka sakrifisy, nisy zavatra maro isan-karazany, resaka fahafana, nanova ny fiainanao zany. Lasa hoe amen. Mino fa tsy hoe nandalondalo fotsiny dia nkenao fotsiny ohatrohatra ny henoko a. Finoana hono izy eo ka. Inona hono ilay izy finoana? Fa ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary mila fantatrao koa ny tokony atao mba haizanao ny zavatra rehetra. Mila fantatrao fa ny tenin'Andriamanitra dia fiainana. Lasa hoe amen. Ny fiovan'ny tenanao dia fanambarana. Amen na fe. Ny fiovan'ny tenanao dia fanambarana. Ny fotoana ianao mandray révélation. Ny fotoana ianao mandray révélation avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tonga tahaka izao, dia izay zavatra hoe manova ny attitude anao, manova ny fiainanao ary manovatra amin'ny zavatra tokony ataonao. Lasa hoe amen. Ny fiovan'ny tenanao izy dia fanambarana. Tadio tenty tsy ny zavatra hainy, tsy ny zavatra rehefa tsy hainanao dia tsy afaka ho tanteraka aminao. Afaka ataonao manofa etandro, afaka ataonao mieritreritra manana faniriana be, fa ny zavatra tsy hainana dia tsy afaka ho tanteraka eo aminao. Ny finoana
dia mila manana ianao ilay attitude na hoe toe-po lasa hoe amen. Ny finoana tsinona dia fahatokina ny zavatra tenaina. Ary rehefa miresaka hoe zavatra tenaina dia izao ny zavatra rehefa miresaka hoe finoana dia hoe fahatokina zavatra anankiray atenaina. Ary raha misy zavatra atenainao any anatinao ka manontany ianao hoe inona ny tiany tompo atao aminao androany, ianao tsy hiteny hoe fiainako rehetra Jesosy amboary, fa mila précis ianao amin'ny zavatra anankiray. Lazao hoe amen. Zay le hoe ny finoana dia fahatokina ny zavatra atenaina. Zany hoe mila mazava any anatinao ilay zavatra tianao hitranga eo amin'ny fiainanao. Lazao hoe amen. Mila fantatra hoe eto ny miainga dia arina efa rany. Teo tonga eto ianao dia te hakary. Satria raha ohatra ka tonga manontany ianao androany inona ny tiany tompo atao aminao toy ianao fiainako rehetra. Ny finoana dia mila manana zavatra atenaina ianao any anatinao any. Fahatokina ny zavatra tsy hita, misy zavatra atenainao any anatinao any. Amen na ve? Amen na ve? Ny finoana dia manana attitude na hoe toe-po miaraka amin'ny raha tianao hamokatra. Zany hoe ianao zany mba ahafahanao mamokatra dia tsy maintsy misy attitude tsara tokony ho ataonao. Minao fa resy lahatra amin'izany ianao mba ahafahanao mamokatra tsara. Tadio tsara fa tena ilaina ny finoana satria ny finoana no azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Tsarofa amin'ny fandrakan'Andriamanitra dia finoana ny ivelomana, finoana nandehanana, ary tsisy azo atao raha tsy amin'ny finoana. Tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra ianao raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Mba ahafahantsika nefa mahalala ny toe-po tsara dia eo le resahantsika androany ampahalalana anao koa aloha ny toe-po ratsy. Mba hahalalana hoe ohatrohatrina ahoana marina moa le tena hoe toe-po tsara. Mila fantatrao zany satria rehefa tsy fantatrao le toe-po ratsy izay manakana ny finoana tsy hamokatra. Tadio fa sitrapon'Andriamanitra ianao ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Teneny leo akaikinao, sitrapon'Andriamanitra ianao ho salama sy ambinina. Amen na ve? Amen na ve? Ny zavatra rehetra dia hain'iny. Ao anatin'izany mila hainao hatramin'ny toe-panahy tsara araka an'Andriamanitra. Ireto ara le toe-po ratsy izay manakana ny finoana tsy hamokatra. Anisan'ny teboka ao anatin'izany voalohany dia ny lolo-po sy ny fangidiana anaty. Rehefa miresaka tsika hoe lolo-po sy ny fangidiana anaty, maro amintsika indraindray mbola mamelalana amin'ny fahatezerana. Tenin'Andriamanitra ara milaza fotsy izy hoe aza atao tratry ny haitsika tsara izy aza atao tratry ny masoandro miletika ozy izy ny atezeranao. Dikan'izay dia omeo lalana ny atezeranao. Avelao an'Andriamanitra ny ady sy ny fahamaliana. Aza mitahiry ratra sy vesatra ianao. Mety ianao karazan'olona, mety mety anaty départementany ianao na any tokantrano any ianao, mora tezitra, mora kizitina, mora manana fangidiana anaty. Indraindray koa ianao mety miarabanay pastera koa mandeha eny. Tena teneniko anao fa isaka izay lalana le rehetra ao anaty saina eo, tsisy pastera miaviny zany ary tsy mitombona mihitsy zany atao anaty asa fanompoana. Fa mieritreritra foana satria mizatra tokony atao. Dia indraindray mety miaraba ianao tombo fa saovana pastera. Dia ozy izy ianao dia mety tsy namaly ohatra ataoko hoe za tsy namaly afa mety tsy haiko variana kely ny saiko. Lasa ianao vao mamaly indray hoe tomboa fa soavana le olona efa tsy teo tsony ary le olona tamin'iny tonga dia izy koa fa miavinavina. Dia lasa maratra ianao any anatinao any, lasa miteraka lolo-po. Dia na mahita an'ilay mpanompon'Andriamanitra ety ary ianao ety joro ety ianao indraindray toy izany hoe io koa le miavinavina be iny. Nefany ny fotoana ianao manana an'izay toe-po ratsy, mitahiry lolo-po, mitahiry fangidiana. Tadio fa amin'ny fiainana ange tsy mahafinaritra foana e. Ianao aza mieritreritra fa tsy fiainana ity mahafinaritra be. Mahafinaritra io fa ianao mila mahay mankafy ny fiainana mba hafinaritra. Fifalianao tsy mifamaritra amin'ny hafa. Teneny leo akaikinao, ianao hoe aza be lolo-po ary aza mora mangidy fo zany. Fa ny fiainana mahafinaritra. Io falio ny fiainana omeny Jesosy ianao. Amen na ve? Aza mijery ny fiainana ny hafa fa io anao io ny tena tsara. Amen na ve? Ary raha mbola tsy tsara io androany, Andriamanitra androany analanao amin'io ary hitondranao amin'ny fahatsarana, ampiakatra anao amin'ny voninahitra indray androany Andriamanitra. Amen na ve? Noho izany asoro ny toe-po, manana lolo-po, manana fangidiana anaty izay mitahiry ratra. Tsika manko indraindray matetika misy hoe izy pastera tena maratra mihitsy iny rahavavy iny. Dikan'izany ratsy mora maratra zany, mora maratra igalina, mora tezitra. Ka raha atao amin'ny olona ianao hoe naratra, ianao zany mety mora tezitezitra.
ka aoka ny atezerana beo lalana izy aza atao mahakasika anao raha misy zavatra misafidiana ny faly misafidiana ny tsika lasa hoe amen anisan'ny teboka manarakaraka koa dia ny fitenenam-pona ahoana moa le hoe fitenenam-pona jerevy tsara fa nisy taony Sara le vadiny Abrahama rehefa niteny tamin'ny Sara ny anjely hoe itoejaza ianao izy nefa efa tsy tao anatin'ny qualification tokony afaka hiteraka tsony fa efa sady efa ménopause nefa lehibe dia zao Sara tsy mba niteniteny foana ka niteny hoe izy tonga dia nanana réflexe niteny hoe za ve dia sûr avy anao ry anjely hoe za mbola mety amin'izany ve ny tenako tsy niteny izy fa zao me izy fa tsy naneho fihetsika fa anakapo ka noho izany mila fantatrao fa tsy dia tsara loatra ny fitenenanenam-pona tsy tsara ny fampifosy halleloia matony netiny ty tenin'Andriamanitra ity dia misy zany ny mpifosy tadiovana atao hoe mifosa amin'ny resaka zavatra kasika olona ray le olona nefa tsy eo fa tsy hoe za kosa nge pastera miteny marina mikasika azy fa afaka ataonao koa ny tsy miteny afaka tsy miteny ianao ny fanaratsiana ny hafa zany dia nisan-karazany fitenenam-pona manaratsy ny hafa ianao tadio tsara fa ny zavatra ohatr'izany tsy mba mampandroso mitondra fangidina any anaty lasa manimba n'le tempolinao tadio tsara fa itsika dia tempolin'Andriamanitra fataro tsara aloha izy ianao io ianao tsy hoe olona pokaty fa ianao dia misy fanao anaty vatanao ao ary tempolin'Andriamanitra lehibe le ao anatinao lasa hoe amen noho izany aza tia manaratsy ny hafa ianao raha misy raha vavaka sendra misy mifanaratsy ianao tokony hoe tsy izany mihitsy ny fijeriko an'iny na dia hitanao raha ohatrohatr'izany satria ny andraikitrao dia mivavaka ho azy mampandroso azy mampahery azy mandrakarivo halleloia zany ny tempo araka an'Andriamanitra tokony ananatsika ny fimonomonomana ny fitarainana negativa lava misy amintsika misy betabe mihitsy dia mitaraina negativa foana mikasika ny tokantranony nefa izy ao ihany teny foka izy nge zao izy hoa pastera ianao efa miteny hoe tsy zany hoa izy hovay ny fijerinao dia ianao ihany manamafy anazy ka tsy zany pastera tsy miara-miaina amiko eny tsy miara-miaina aminareo zahay fa zao hovay ny fijerinao mahita zavatra tsara mikasika ny ankonanao mikasika le vadinao adinao fimonomonomana zanak'Israely nge tena karazany tia monomonony efa namena anazy ny mana namena anazy ny papelika milaza izy fa nona namena ny mana lazay fa leo izy namena indray ny papelika efa ivoakatra eny mivavoro mihitsy efa tsy zany efa tena leo tanteraka mbola tsy faly ihany izy ka asoro ny toetra feno fimonomonomana fitenenana zavatra negativa lava mikasika ny zavatra anankiray tadio tsara fa ny fotoana ianao diso miteny zavatra negatif dia tadio tsara fa anisany anankiray mamotika le finoana ny anatinao amen ve lasa mamotika le finoana ny anatinao ianao lasa manohatra n'le finoana ny anatinao tsy hoe izy manohatra ianao ihany amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'le teny sy avoakanao noho izany aza manoso tena lava misy ny sasany dia mietrehitra za olona kely ty iza ny lazanao fa kely ianao io tsy ny lava mikoty tsy ny io afaka lava be ianao fa tsisy fa io tsy ny lava ny koty aza manambany teny lehibe le Jesosy monina ao anatinao io zany mila fantatrao hoe ohatrohatry ny ahoana ao anatinao amen ve ary tadio fa tsy ho ianao androandro iny mamaritra anao avinao misy zavatra efa napetraka Andriamanitra ao ny olona rehetra dia mitovy fa ny dekret amin'ny finoana ny anatiny tsy mitovy manahoana ny fiantra misy jentilisy hoe misy zanak'Andriamanitra fa ny manavaka atsika amin'ny jentilisy dia le finoana ny anatintsika manahoana amin'ny ataonao rehefa miatrika ady ianao mova ianao tena mavita miteny hatramin'ny farany sa maty miaraka amin'ny Andriamanitra ao sa ianao tonga dia mamotritra tena vita pastera vita ny amiko satria matetika rehefa misy miresaka dia zany foana vita tsisy mety vita zany eo raha mbola Jehova ny momba atsika iza ny atohatra atsika tsisy olona afaka mandravanao zany tsisy zavatra afaka maharavanao zany amen ve manaraka koa dia hoe manahoana moa le toepo tadio tsara fa ny olona manodidina anao dia mila hainao ny manaja ny mpitondra
mila hainao ny manaja ny mpitondra tadio tsara fa Andriamanitra mametraka ny olona eo amin'ny fahefana anankiray tsy sitrapon'olona fotsiny tsotro zao fa tsy maintsy Andriamanitra mametraka ny olona eo amin'ny fahefana noho izany mila hainao ny manaja ny mpitondra manaja ny manam-pahefana eo aminao manaja ny manam-pahefana atao anatin'ny fiangonana izany hoe ireo tanan-toam-pahefana mety mpanompo bishop mety pasteur mety tsy fantatra chef de département no anao izay amin'ny sehatra misy ianao fa tsy ianao nyteny zareo koa moa olona amin'le lehibe tony tsia tadio tsara fa ianao nge afaka ho lehibe amen ve 12 taona lasa tamin'izao ohatry nitovy ihany tsika roa za koa mba mipetraka teny ambony seza teny tsotra ohatry ny mpino rehetra ihany nanao chorale nandeha nanao accueil natao daholo ny départementa rehetrarehetra satria tsy tamin'izany tsy misy hoe ianao manao spécial manao an'ity fa zao moa rehefa misy hoe chorale manokana fa sady chorale mitady rakitra manao voninkazo manao ino natao daholo zany ho an'i Jesosy dia tsy maintsy hainao ny manaja ny tanan-toam-pahefana izay omen'Andriamanitra anao tsy maintsy hainao miondrika zay le fanajana zay amen ve atsao koa ny ray aman-dreninao ny ray aman-dreninao ara-panahy amen ve za manokana tena fiera manana ny bishop Patrick raiko ara-panahy reharehako zany halleloia tsy haiko aloha ianao teneny le akaikinao asa aloha ianao hoe fa zay mizesta mihitsy manana azy halleloia fiera manana anazy mahita azy any amin'izay rehetra lehako miteny ohatranazy tena fiera amin'ny fotoana misy fotoana mampahery olona zay tsy olona voatery atao am-piangonana fa any ivelany any dia miteny toy za tena hafa mihitsy ny fomba fiteny rehetra ohatra zany ny fitenin'ny dadanay mihoatra lavitra noho izany satria izy ny nampianatra izy raha mahita ohatr'izao ianao tsy za mihitsy ny zara tsy nisy bishop tsy afaka nisy amin'ny pasteur nina zany fa teniko foana mpanompon'Andriamanitra moa zany hoe raha tsy nisy bishop Patrick Andrianarivo tsy misy mihitsy ny tenanay tsotra nina mety misy fa le pasteur tsy misy halleloia ka noho izany mila hainy manaja ny ray aman-dreny ara-panahy mame azy tombam-bidy amin'ny maray ara-panahy anazy lazao hoe amen mila hainao koa manaja ny ray sy reninao ho antsika tanora ajao ny rainao ajao ny reninao mampalahelo dia zao rehefa tsy ao amintsika tsony le olona indraindray zay vao tena mamanay dadanay eo aminao izy ataovy zay azonao atao vangio izy asa karakarao izy zay tianao ataovy tadio tsara fa tamin'ny anao kely nge mamanao sy dadanao foana mifandimby tsotra anao hoe mbola tsy naina sao dia adininao ary zany fa ome tombam-bidy ny ray sy reninao zay niteraka anao amen ve fa tsy rehefa lasa izy hoe tarateo zao izy fa dia mbola velona izy ataovy zay adidy ataovy zay azony tananao atao tsy ianao tonga dia ohatry mipopoka be dia andray aman-drenao ohatry mampalahelo kely dia ianao efa mangavy mihitsy ry zareo vao manisy soa azy ianao maka mihitsy fotoana nasiana soa ny ray aman-drenao lazao hoe amen aza vela izy mihitsy ny angataka aminao hoe mba omeo kely ana zanako meo izy raha misy azonao atao amen ve mila hainao foana ny manaja azy manarakaraka izany mila hainao koa mananja ny vady aman-janakao lazao hoe amen mila hainao any manaja ny vady aman-janakao raha ohatra ianao ka tonga eto androany fatary fa mila hainao io fiainanao anatin'ny tokantrano inga mila fahaizana mikarakary ary ny fitiny famaly any ozy ny tolo mahatsara fihevanana ary ny tenin'Andriamanitra ny milaza fa ianao lehilahy ozy tokony maninona moa tsy avy mivadinao ary ianao vehivavy manaja andra lehilahy ka samy mandrainy andraiky nozy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maray ajao izy dia tiavo amen ve ianao aza mietritra hoe ka zay mantsy miady foana mampiady anareo foana nareo koa ny te hiady foana mahay izy mame atmosfera tsara ao an-trano asio mandefitra ampiasao daholo ny tenin'Andriamanitra fantatrao manana fanetretena amen ve mahay izy mifaly mila hainao ny mifaly zao fiainan'izao vetivety tena miteny aminao za ohatra nefa ohatra mbola voavety tadidiko tsara tamin'iza 15 ans tadidiko koa tamin'iza 25 ans fa zao tadidiko koa zao fiainako zao dika zay zany aingana be ny fotoana ianao aza mietrika mbola hoe ianao vao lehibe vetivety io isaky ny célébré anniversaire ianao ka mitombo ray ny taona me matitra zay mba tsy hitenenake me lehibe me matitra zay
de mematotra zay de mematotra zay vetivety vetivety ianao de tonga 7 taona 15 taona 80 taona vetivety de fananjavo kely fa tsara ny tompo amen ve dikan'izay mila hainao mifaly aza noho izany mila raha ohatra ianao ka mananjanaka aza mampamoifony zanakao ndraindraiky koa manko misy ray aman-dreny de tena hoe za tata de za mamany de tonga de tena manao ianao masa tsy haiko tso zay ataonao ao fa mahaiza koa mahaiza mitondra tena tsara jereo zay mahafinaritra ny akohonanao amen ve aza mampamoifony zanakao ny toe-panahy zany tokony ho tsoahnao anatin'izay de hoe aza tia milalaota fa manidiny masom-panahy ny fotoantsika tia milalaota de lasa manino midiny masom-panahy lasa tsy matakatra ny zava-miafina ianao anatin'ny teny lasa ohatra ny efa heninao daholo ny toriteny rehetra raha ohatra ny efa heniko zay hoe aza milalaota zay pastera aiko zay lasa ohatra ny efa heninao manino ianao manao an'izay zay le mikatona masom-panahy ohatrohatra ny efa heny daholo nefa tsisy appliqué ny resaka halleloia fa mila ianao mahatonga anao zany de aza tia milalaota fa manidy masom-panahinao zany ka mahatonga anao tsy manana fifandraisana kaiky sy firaisana amin'Andriamanitra tadio fa zava-dehibe ny dévotion anao isan'andro ny firaisanao amin'Andriamanitra zava-dehibe isan'andro zay mahatonga anao isa-maraina tsy maintsy mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy eny ny lalana ianao vao mivavaka fa ao an-trano ianao de fa mametraka hoe Andriamanitra maninona mampitompo fifandraisana amin'Andriamanitra amen ve satria fandehananao amin'ny fahazavana na révélation azonao no mahatonga anao lasa manana firaisana aminy rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao zay ataonao ohatra milamina sy mety daholo manomboka ohatra ny tsotsotra aminao ny zavatra rehetra halleloia halleloia zay ile mahatonga ny tenin'Andriamanitra ataoko hafa ny manompo azy ny tsy manompo ahy raha ohatra kosa tsy afaka tsy aloha hoe tonga de mijery télé any an-trano amin'izao lera zao makainy fa satria ny tenin'Andriamanitra de marina ataoko hafa ozy ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy ny fotoana ianao nefa manana manompo an'Andriamanitra manana izay fifandraisana kaiky izay lasa mitombo ny révélation mikorina ao anatinao mitombo indray le fahazavana zay fahazavana zay mirévélé zavatra ao anao mahatonga anao mataka-javatra mihoatra noho ny hafa tsy mitovy ny hafa any am-piasana any ianao mahira-tsaina indrindra tsy satria ianao mahay mandahan-tenina mahay miresaka na ianao ny tsara indrindra ao am-piasana fa noho le fahazavana avy amin'Andriamanitra manomboka ohatra ny hafa mihitsy ny fijerinao ny zavatra rehetra halleloia halleloia na miara mivarotra daholo ary nareo rehetra fandaminao ny entana fotsiny de mahatonga ny olona anatiny eo aminao satria manino ao le fahazavana manome révélation amen ve ianao ke afaka mandraitra ohatra ny olona rehetra fa misy mandraitra miaraka amin'ny révélation ary manana fatakarana ina moa mahatonga ny sasany tanao be tabenga ireo mpandraitra akanjo lamaody ohatra reny Dior Louis Vuitton reny fa inona mahasamy hafa azy misy fatakarana hoentina n'izao tontolo zao mahatonga ny olona resy lahatra ka tsika mihoatra lavitra no Dior sy Louis Vuitton amen ve manana fatakarana manana fisainana vany ambony lazao hoe amen lazao hoe amen anisan'ny toe-po ratsy koa de malahelo lava noho izany aza malahelo lava ianao misy manko de tena tonga amin'lera inona ary ty kivikivy ty kivy foana ohatra ny citron tsy misy fifaliana mihitsy ny fiainana saky mity izy de ohatra ny songoafahazoavana pasteur hita mihitsy izy hoe manao reraka fa ianao aza malahelo mila mitsikitsiky foana ianao mahafinaritra mitsikitsiky sady mahatanora meme be io ay mampatanora anao io halleloia mila fenonao fahatsy fitsikiana foana amin'ny fiainanao feno fifaliana foana amin'ny fiainanao amen ve noho izany aza malahelo lava mahatonga ny olona malahelo lava koa de zao lasa mahatonga ny cancer rehefa maina ny taolana lasa maharengy ina moa mahatonga ny cancer ny olona tsisy fifaliana ao atokantrano ohatra ny tsy faly tsony ka androany raha ohatra ianao atokantrano efa tsisy fifaliana tsony ao atokantranao amin'ity androany ty ao ka nositra ny fifaliana androany raradraraka indray amin'ny fiainanao iraradraraka ozy feno miala eto ianao feno tsikitsiky feno fifaliana tonga any an-trano ianao de tonono eo varavara'ny tranonao feno fifaliana sy fedana ny ty tokantrano ty ka namtonga ary ianao ka miteny rahalahy hoe ary ianao zany ohatra mifalifaly ia faly mihitsy aho hoe atsy ny ianao koa fa tonga de ampifalio izy amen ve
ny antony tsinona rehefa ohatra ianao ka malahelo dia lasa misitona fanahy mavesatra any anatinao any jaly be ny olona tsisy fifaliana tena tenenao mijaly be ianao zany zavatra rehetra mahafinaritra fa ianao rery mahita hoe mampalahelo ny rehetrarehetra tena mijaly ny loatra zany ny olona falifaly mitsikitsika ianao rery ny tesitra fa tena ilainy satria lasa mavesatra ianao any anatinao any fifaliana ozy izy dia tadio tsara ny fifaliana no atsakanao ny loharanom-pamonjenanao mba ahitanao ny famonjena zany ny atsakanao le loharanom-pamonjena dia mba mitsikitsiky mba feny falifaly eo aloha tsikitsikika le akaikinao dia tenena izy faly aho halleloia mila faly foana ianao aza manaiky malahelo zany ary raha voatady alahelo ny sainao dia tonga dia ianao ihany mampahery-tena hoe tsikitsika ifaliako ny fiainako halleloia zany io mila ifalianao ny fiainanao amen ve aza manambany tena ao anatin'izay alahelo zay manko rehefa mivelona ao anatin'ilay alahelo lasa feny vesatra lasa manambany tena ho azy ianao tonga ianao tereraka tena mosesay za le olona mampalahelo kely ty dia mandalo ny olona ianao dia mitondra tena ohatry ny olona malahelo mitondra tena ohatry ny olona marary mitondra tena ohatry ny olona reraka noho izany asory zany rehetra zany androany tsy aksa fa asory ny alahelo rehetra any anatinao any soloa fifaliana manana fanetretena aza manambany tena fa manana fanetretena no mahatonga anao ho sa manao zay asain'Andriamanitra atao aminao amen ve zay zany ny karazan'ireo toe-po ratsy malahelo lava tsy milalao ota ny fotoana lasa milalao ota ianao lasa maninona mihikatona masom-panahinao ny fitenenam-pona maromaro reo olo teneniko maro be teo ny toe-polo n'olo-po fangidiana anaty fa misy koa ny finoana dia fatary fa misy reo toe-po tsara ny finoana amen ve tiakanao hitehaka mafy an'Andriamanitra tiakanao tena hitehaka mafy an'Andriamanitra zay toe-po zay mila troanao androany toe-po tsara ny finoana attitude tsara ananana amen ve zao nge mila fantatrao hoe ny ady tsy maintsy misy ianao za mieritreritra dia ilamina foana ty fiainana ty misy ny ady ary ny fiainana tsy maintsy memamay tadio tsara fa ao anatin'izao confinement zao ianao mieritreritra hoe ohatrany efa memamay izy ty memamay noho izao ty amin'ny 2021 ary mbola amay kokoa amin'ny 2022 fa eo mihitsy le ilaina an'Andriamanitra eo le vahatsika zanak'Andriamanitra eo ny ilainao dia ny fanavahan'Andriamanitra anao lazao hoe amen inona avy ara reo toe-po tsara ny finoana teboka voaloha ny finoana dia mahatonga anao mandeha amin'ny fitiavana halleloia rehefa mandeha amin'ny fitiavana ingerao mahatonga ny olona amin'izao manao zahatra tsy milama nge tsy mandeha amin'ny fitiavana rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao lasa tsara fanao azy tsikitsiko azy na voadona ary ianao mandeha amin'ny fitiavana dia fa tsy maninona dia ianao faliko halleloia any amin'ny toerana misy na mbola ohatra ary indraindray mety misy zahatra mahazo anao rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao ina moa mahatonga ny olona tsy man'olona ina mahatonga ny hafa mangalabatin'olona satria tsy mandeha amin'ny fitiavana le anankiray dia tsy rary fantatry indraindray misy olona malala le vadin'olona ny alainy fosy izy hoe tsy maninona amiko zany alainy any aloha fa zao rehefa mandeha araka ny toe-po araka an'Andriamanitra mandeha amin'ny fitiavana tonga dia fantatry le ao anatiny hoe tsy mety zany eny e mahafinaritra ihany izy lofa amin'ny anaran'i Jesosy foanako zany saina fahafy zany halleloia dikan'izay zany dia le mahay mila hainao mandeha amin'ny fitiavana Galatiana 5:5 mila vakianao tsara zany any trano amen ve ny finoana dia mahatonga anao mandeha amin'ny fitiavana tanao rehefa tianao ny olona ray na mandreraka ary izy totra mandefitra zany ianao ohatrany tsy maninona ohatrany tsy ao an-tsainao raha tsy hoe nga ianao indraindray mandeha amin'ny fitiavana dia indraindray ianao mandeha aranofo dia kelikely tadidro hoe ianao tadidiko iny fa raha tena mandeha amin'ny fitiavana ianao efa adino tsy maninona zay le mandeha amin'ny fitiavana mahay mamela heloka manadina mandeha amin'ny fitiavana amen ve ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana lazao hoe amen ny finoana tsy mandehandeha fotsiny amin'izao fa tsy maintsy miasa amin'ny fitiavana io lazao hoe amen fa saingy kosa ny fitiavana dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana ny fitiavana dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana
dia indray tsika manko mieritreritra hoe fanao marinina tsika dia olo marina dia ianao mieritreritra hoe nanao tsy marina ianao dia marina Andriamanitra dia fahamarinana tsy azonao kominy zany Andriamanitra fahamarinana ny vavahantsika ary Andriamanitra tsy faly amin'ny tsy fahamarinana zany hoe raha misy zavatra mitranga aminao nefa tsy mifanaraka amin'ilay fahamarinana hitanao na takatrao ao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mifaly amin'izany ianao mila jerevanao foana zany hoe famatotra amin'ny tenin'Andriamanitra ve ty zavatra takatrao ty zay ilay izy vao ataonao amen ve tsy manaiky ianao tsy manaiky tsy maninona io tsy manintsika efa olo marina nga maninona izany fa ny tena vrai fitiavana dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana lazao hoe amen ohatra ahoana moa no ohatra zao anatin'izay ohatra hoe marary ianao misy fotoana ianao ohatra marary tenin'Andriamanitra nefa milaza hoe aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra rehefa raisinao izay tenin'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra ampitiavana izany amen ve ho anao ka rehefa raisinao zany dia mila iainanao ilay izy izay ilay mahay mandeha amin'ny finoana amen ve zany hoe le tenin'Andriamanitra zany hoe ny teny finoana zany dia mahatonga anao mandeha amin'ny fitiavana mety io amin'ny aretina mety io amin'ny tsy fahampiana mety io amin'ny korotana mety amin'ny zavatra maro zany hoe raha ohatra ianao ka misy zavatra mitranga aminao dia inona ny tokony ataonao mila hainao amin'izay mampiasa le mandeha amin'ny fitiavana foana finoana mandeha amin'ny fitiavana finoana mandeha araka le tenin'Andriamanitra amen ve ny finoana koa ty koa toe-po tsara ny finoana dia tsy miotsina eo anatrehan'ny fakalan'ny hafa ny finoana dia tsy miotsina eo anatrehan'ny fakalan'ny hafa ianao aza mieritreritra fa tianao daholo ny olona tandrefa mamitaka be zay tsy ny olona rehetra mitsikitsika aminao dia tianao ny olona indraindray inle mitsikitsika aminao mihitsy mety tsy le tena tsy tianao iny fa dekoreny mitsika ilay izy dia tsy fantatrao zay le hoe raha ohatra ianao ka manana olana tsara kokoa miresaka amin'Andriamanitra foana fa raha olona foana ny tantaranao fiainana ny olona indraindray miova moa dia ataon'ny olona za tsy miteniteny hiteny izy manao an'io teneny fa tsy maninona kia za tsy miteniteny zany tena hiteny izy satria izay mihitsy ny tenitenena teny fa zao mifantaro fa ny finoana ny fotoana ianao ny finoana dia tsy miotsina amin'ny fanatrehana amin'ny eo anatrehan'ny fakalana misy olona foana tsy maintsy makahala anao mety misy olona range ianao ne tsy malala mety misy olona manao gazety ianao ino trao halleloia tena hoe misy olona ohatranfa ianao mieritreritra zany fa misy olona ianao mieritreritra tianao daholo ny olona reo ny olona mitsikitsika aminao fa misy olona amin'ireo manaratsy ianao manao gazety ny fiainanao ary nambolamorina dictionnaire anankiray raha ozy izy mpanompon'Andriamanitra izy tamin'ny maraina izay mikasika anao dia hovizana izy zany hoe ianao zany raha misy olona makala anao aza atao misy fetraikana any anatinao aza marary fo amin'izany ka sange paster efa manao zay mety aminy sasosa ny olona misy izany foana tsy maintsy izay le olona fa zao Andriamanitra efa nilaza fa ny fahavalonao dia hamelatra latabatra eo anatrehanao ianao tsy mba ho faty amin'ny enatra zany tsy ho ravy ianao reraka foana zay manenjika anao aty afara halleloia tady tsara ianao koa tsy voately amaly ratsy mifanaratsiana fa ny zavatra tokony ataonao dia tsotra Andriamanitra mamaly izay mitsangana iady aminao manana n'izany any anaty any tena teneniko anao za ao amin'ilay mampanompon'Andriamanitra ana fa tena eo ampitana eo tena misy olona tena hoe tena tsy tia anahy mihitsy tena marina tsy tia be tsy ataoko rehetra tsisy tiany na ahoana tena misy fotoana pasteur Tsirosoa nandalo tany izy tena vonjery pasteur Tsirosoa ka izy koa olona ara-panahy tonga dia détecterny fanany tsy tia nity olona ty tsy tia anahy mihitsy io tena marina ary ao anatin'izany tsy fitiavana zany satria le tsy fitiavana anay zany amin'ilay resaka rabaritra satria Andriamanitra efa milaza fa ataoko hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy halleloia zay roa taloha mpinamana fa rehefa nilasa nahazo toerana fivarotana teo akaikiny dia satria ny antsika nge fahatakarana amin'ny sainana avany ambony ataoko ahoana ary
andriamanitra ny tehitahana mafiko dia milasa ngialina izy satria vao tonga teo amin'ilay toerana lasa tsy nandeha tsony ny tsenany nefa izy efa teo nandritry ela be ngamba enina taona na 7 taona nanamasaka n'ilay toerana dia lasa rehefa tonga zany client rehetra tonga dia lasa mivadika tao aminay dia rehefa tao anatin'izany dia lasa satria izy mbola tsy haiko na mbola ao amin'ny tompo na tsy ao amin'ny tompo fa izy aloha dia ohatra vao manomboka malafo dia manomboka mamafisiry izy dia manomboka manataony daholo zao zavatra m'intimidé sy mampitahotra an'ilay ankizy zao fa za fantatro miaraka amiko fantatro loatra ilay andriamanitra miaraka amiko ianao koa mila ohatr' izany mamafy rano ataony eo maninona dia mantady misy taona resaka tamin'ny mpanompon'andriamanitra toy izy aseho foana ozy izy fa ianao manana an'andriamanitra vao maka ozy izy mivavaka dia isaky mivavaka rompotra be mihitsy izy tena rompotra satria tsy zakany tsika nge zavatra teneniko aminao any anatsika misy zavatra lehibe tsy ananany hafa ary amin'ny toerana ao amin'ilay toerana rehetra tsenanay be maromaro fa eo amin'izay toerana izay ihany ny tena ohatrany rompotra izy ary ny tena namparompotra anazy dia zao vao maika zay le hitanao andriamanitra tena hoe andriamanitra miaro anao e ny tsenany anakiroa teo akaiky teo fa tamin'ny fomba tsy takatry ny saina namidiny tamin'ny olona anankiray avy eo indray le tsena namidin'ilay olona taminahy dia tonga dia ohatrany hoe nanala baraka anazy dia tao anatin'izany zany izy rehefa nanao an'izay dia isakariva lasa sy mitady kely tsy menatra mihitsy zany ny anao mieritreritra amin'izao andro 2020 zao mbola misy fatorantady ny tsenany isakariva tsy tady fa kofé ve inona ny dikan'izay kofé fa ny anay koa ny anjeliny manodidina eo dia rehefa amin'ny ariva izy dia eo foana dia tao anatin'izany zany le ankizy tao aminahy misy taona marary loha be dia nilasako ny resaka tamin'ny bishop tao anatin'izany dia le nisy taona le ankizy saika safitra tao tsy haiko koa fa mafana be sa na ninona tsy haiko za tsy inona tsy afaka hoe za foana ny andro eo fa za mandalina mivezivezy eo tao anatin'izany dia rehefa mivavaka izay tao anatin'izany zavatra izany asa koa izay tena mivavaka tao anatin'ny tsy ampoziny miala daholo mipiasa tao aminy lasa le madama reriny tsy maintsy niandry an'le tsena nefa izy koa tsy dia mahavita an'izany lasa irery tao anaty tsena tao dia iny nitratra mifanahan'le malahelo lafo vao maika ianao mahita ny olona ambinina malahelo izy raha vao malafo zavatra ray zay kopahany daholo ny entany rehetrarehetra ataony zazy indray raha kopahanao tsy maninona mihitsy fa fantatro foana miaraka amiko ary bishop efa nyteny aseho fa tena mivavaka ianao hitanao mila fantatrao fa hoe tsy mihotsony eo anatrehany fakalan'ny hafa ianao dia raha zay zao ny hoe olona osaosa dia aloha rangahy tonga dia miala mihitsy fa tsika tsy miala zany ianao mila miala rehefa tsy mety aminao dia ianao miala zaho eo foana ary mahafinaritra dia zao andriamanitra manitatra anao miakavia makavanana ary magaga eo amin'ilay toerana misy anay sy izy ihany ny tena mitatra eo amin'ilay toerana makato satria izay mihitsy ny asan'andriamanitra amen ve ianao mila tonga saina fa ianao tsy olona tsotsotra zany ianao nge tsy ho ravy zany ianao na mieritreritra za ve ka ianao le pastera mahatonga anao ohatrany ohatr'izany koa ianao fa le any anaty mihitsy androany mila misetrasetra ra-panahy amen ve mila mahery vaika ianao amin'ny finoana ny anatinao any amen tsy mihotsiny eo anatrehan'ny fakalahan'ny hafa noho izany mila ianao ny finoana dia manara-po amin'ny fitenenana zavatra tsara ianao mila miteny zavatra tsara kasika ny vadinao kasika ny asanao kasika zay rehetra mahakasika anao mila mamotritra teny foana ianao mitenena zavatra tsara amen ve ny anahy zanako isan'andro isaky nivoaka ny trano dia miteny foana teneniteny kely indray ary neny satria fatany fa misy petraika ny herin'ny teny dia tsy maintsy mamotritra teny foana dia indray koa raha tsy hitako koa zay tenenina atria le teny zany dia indray miverina foana dia nefany efa le voateny ihany ny averiko satria zay mihitsy ny tia mifanay masina ho azy mila mamotritra zavatra tsara ianao tokantranonao iteneny zavatra tsara io rahalavadinao io ny ankonanao ny rehetrarehetra mahakasika anao amen ve satria ozy ny ten'andriamanitra samy hain'ny lela ny mahafaty sy ny mahavelona ka zay manarana azy ihany mihinana ny vokany koa ka hiasa amin'le mahavelona ny lelanao ny finoana dia fampitovianao ny teninao amin'izay lazain'andriamanitra mandrakariva rehefa miteny anao andriamanitra fa ho lohany ianao dia ho lohany ianao
fa za mitritrika ay sara mampalohany anahy tsy hitako mihitsy a za zao mbola miaina amin'ny trosy e zay koa taloha niaina tamin'ny trosy fa Andriamanitra rehefa niteny de nino a fatako loatra ny fiasan'Andriamanitra amen ve misy zavatra le raha vavy misy degré ana finoana ny ainany misy zavatra ohatry ny daladala be ny ainana tao na tonga ny olona ny tena ohatry ny mahagaga reny mivavaka loatra mivavaka fa zao rehefa amin'izao ndray tozindray loha alohandray mivavaka halleloia satria nahoana mila hainao ny velona amin'izay lazain'Andriamanitra rehefa namete fampanantenananao izy iaino zay na ao anatin'ny famainana ao anatin'ny faharavana aza mieritreritra no ravo zany lazao hoe amen mieritrereta foana fa ny Andriamanitra tsy mamotrotra amiko zany amen ve mila mino ianao le ao anatinao le Andriamanitra ao anatinao amen ve manarakaraka ny attitude ny finoana de mikikitra ahoana hoe teneny le akaikinao mila mikikitra ianao hoe ianao aza mieritreritra hoe tsy maintsy misy mba hahatonga anao natonga ny olona lasa lehibiana amin'ray anankiray mila fikikirana io ianao hoe mieritreritra hoe mila fikikirana io tena teneniko anao tamin'izay ny fotoana tamimbola tamin'izany tamin'ny 5 taona lasa mbola nisy ady be tabe natrehana efa manompo ny tompo zao mbola sahirana arabola ihany mbola mandala fa tsy tonga de alleluia atao anaty tômôbila tia misy zavatra atrehana anao misy zavatra ohatry ny gymnastika be misy makarary loha indraindray misy zavatra mahasorena mahatezitra fa ianao faly foana amen ve ianao tsy miemitra tsy mora miemitra ianao tsy mora miova ary teneniko anao raha zao anao vao miemitra reraka fa lasa lavitra tsika halleloia efa lasa lavitra ianao mba sa maty miaraka amin'ny Jesosy nao amen ve za na ahoana alo iala zay iala fa za araka amin'ny tompo ary ianao koa mila ohatry zany androany amen ve mila nitsahanao miteny fa fatako loatra ny Andriamanitra mikikitra miaraka aminy ianao tanao manahoana moa ny ankizy rehefa manao examen fa nga mory tia manao examen mientory tena adiny ray latsaka fihavanarany sasany efa tady dodo fa zao mikikitra ny olona mianatra manery tena hianatra mamaky saina amin'ny matematika amin'ny devoir maro isan-karazany ohatr'izay mihitsy ny fiainana tsy maintsy mikikitra ianao mikikitra tsy mora miemitra ny finoana de mandroso foana teneny leo akaikinao ny finoana de mandroso foana amen ve mila fantatrao fa ny Andriamanitra ao mahavonjy ianao mandrakariva izy ny finoana de mahatonga anao koa mideran'Andriamanitra eo anoloan'ny ady mangotraka dikan'izay matoa misy tsy maintsy misy ny ady tadio tsara tao amin'ny mandany Jeriko teneniko anao fa raha koralina malemilimy enina lefa tany tonga de nitsoka eto zany tsika fiangonana chaîne de ry fa misy miaramila miady tonga de aloha zay bishop mialalana tonga de misy ny sasany mety mihodina dimy fa lasa fa raha tsy olona manana finoana satria hiatrika ady izy nefa inona ira fiderana netinyodikodina teo amin'ny mandany Jeriko ary rava manda io olana atrehanao io koa androany fiderana ny andravan'io androany lazao hoe amen ao anatin'ny ady akaro ny fiderananao raha vavy amen ve ianao ao anatin'ny ady aza miaino ira mampitoloko zany fiderana manotrikotrika lefa akaro mafy ny volume ny radio anao amen ve noho izany mila fantatrao fa ny finoana de mahatonga anao hideran'Andriamanitra manoloan'ny ady mangotraka na de ao anaty fonja ary ianao jerekely nge tantaran'ny Paoly Silasy tao anaty fonja izy mbola nideran'Andriamanitra ary nafinaritra de zao afaka hatramin'le bloky nahazo nanohana an'le fonja zany hoe rehefa tena ao anatin'ny olana ianao Andriamanitra manao lalana Andriamanitra ho manao lalana ny fideran'ny Israely ny tadio tsara nahatonga ny Jehovah namely ny fahavalon'izy ireo resy ary Andriamanitra de mitoetra ao ambony fiderana amen ve ianao anatin'ireny fiderana ireny mila mahay makafy ary ianao raha pidere ty aloha ty tena mila miditra ao anatin'ny mila hainao mihitsy mitondra miditra ao anatin'ny fiderana miditra mahay milomano any anaty laliny fiderana mila hainao ny kambana tanteraka amin'Andriamanitra amin'iny fotoana iny ao anatin'ny mihitsy Andriamanitra miasa mahery vaika aingana amen ve teboka manarakaraka koa de zao ny finoana de sa mahafoy an'Andriamanitra zay asaina tolotra ho azy sa mahafoy ahoana hoe tsy maintsy zay
ny finoana dia mahatonga anao miaina ao anaty fitoniana. Ty tena zava-dehibe. Misy olona be vola be tsisy fitoniana. Tena ianao mifalia amin'ny fiainanao io. Za tena mampanopin'Andriamanitra na vao miditra anatitra n'olona, misy olona tonga dia ianao tonga dia olona misafiritaka be. Trano milamina salon tsara noho ny anay. Fa izy tonga dia ianao ohatry ny olona tezitra sy konjokonjo daholo ato. Fa zao misy trano tsotsotra, efitra ray ny efitra zareo, milamina koa. Fa tonga dia ianao mahafinaritra be. Satria ianao misy an'ilay fitoniana sy fiadanana. Io ilay avy amin'ny finoana io. Izany hoe ny finoana koa dia mahatonga anao manana an'izay fitoniana izay. Mahatonga anao ravoravo amin'Andriamanitra foana. Ianao mitsikitsiky foana io nge. Tena teneniko anao avy amin'Andriamanitra. Misy olona krizy be vao mahita anao mitsiky. Tsy izy koa mitsikitsiky izay faliko. Meny tompony hoe nosotro fifaliana faly foana izay. Halleloja. Sa ahoana? Falifalitsika. Falitsika manompo an'Andriamanitra. Falitsika miaraka amin'Andriamanitra. Isan'andro. Miravoravo amin'ny Jehova ozy. Dia omeny ianao izay iriny fonao. Ka raha te azo izay iriny fonao ianao, inona tokony ataonao? Mila ravoravo ianao. Domboka eo akaikinao dia tsikitsikiza. Ravoravo ao amin'ny tompo ao hoe. Amen na. Ary any an-trano androany mikreva atmosfera tsara. Tsy ny vola mamaritra fifaliana. Ianao mifaly dia miara-falo azy ny ao an-trano ao. Amen na ve. Androany dia tena te ilaza aminao. Fa ny toe-po ratsy, zava-mangidy dia manamaina ny fanahy, manamaina ny finoana. Mila miala amin'izany tsika. Fa nefa kosa mila misafidy, mifaly amin'ny fanantenana foana ianao amin'izay rehetra ataonao. Miravoravo amin'ny Jehova foana ianao. Izany hoe mila manana sy mivelona amin'ilay toe-po tsara ny finoana ianao. Resy lahatra ve ianao atao anatin'izany. Tena resy lahatra ve ianao ary vonona andeha amin'ilay toe-po tsara ny finoana. Dia tsika araka hitsangana hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Halleloja. Tika ianao tonga dia mitsangana ainganaingana fa olona faly aingakaingana mitsangana. Halleloja. Ary marisodrisika sady mitsikitsiky ny tonga dia maivamaivana izany. Halleloja. Tika ianao amerina n'izao vavaka izao alohan'ny hivavahanao. Faly amanana anao. Faly amanana anao. Ianao ny atoamiko. Ianao ny reharehako. Ianao ny loharaniko. Ianao mampifaly ahy. Ianao manome izay rehetra ilaiko. Ninona ilaiko dia tanteraka amiko izany. Fahavalo tady andrava tsy ambinina amiko izany. Fahavalo tady andrava tsy ambinina amiko izany. Ho falifaly mandrakariva. Ianao mpiady maheriko. Ianao momba. Ianao mametraka ny tananao ankavanana amiko. Ianao miaro ahy. Ianao manositra diloilo fifaliana ho ahy isan'andro. Ianao miaro ahy eo an-tanan'ny fahavalo. Ianao ilay tsy manaiky mamela ho raraka, tsy mamelana ho reraka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tika ianao hitehaka mafy an'Andriamanitra. Halleloja. Minao fa falifaly tsara ianao matanjaka tsara ianao courage tsara ianao tena ho ao aminao izay tanana maherin'Andriamanitra izay. Dia araka hivavaka tsika, ndeha tsika hiditra amin'ny fanatitra fahatelo afaka mahazo toerana vetivety ianao dia hivavaka dia handray ny tsotrano. Tadio tsara fa manomeza foana. Tadio tsara fa fasahiny no ahafahana manome. Tsy ny olona rehetra ny sa manome izany, fa ny olona sa. Ka amin'ity androany ity, ny olona feno fifaliana mila manome zavatra pasahina. Amen na ve. Manomezany tsara indrindra ho an'Andriamanitra androany. Tadio fa io zavatra fafinao io tsy fery izany. Amen na ve. Amin'ny andro mahory tsaroan'Andriamanitra io afafinao io. Amin'ny ianao ilay fa tena mieritreritra ahoana ary ty fiainana ity, eo Andriamanitra tahanao indray Andriamanitra. Amen na ve. Halleloja. Raha ohatra moa ianao ka manaraka an'ireny Facebook live tsika amin'ny petsy fiangonana chaîne ireny dia manao ohatra ianao ka te hanao an'ilay manao fanatitra izany dia afaka alefa amin'ilay numéro lefa tononony ireny. Tonga dia omeko anao ilay izy raha ohatra ianao ka mbola tsy mahalala 034 85 604 04
misy koa anankiray afaka alefanao amin'ny vola zany 034 81 984 83 misy koa ny Airtel 033 02 092 30 032 97 096 84 Alléluia. Ao tsara ve ianao? Ao tsara ve ianao? Alléluia. Dia araka hitsangantsika amarana ny fotoana. Tikanao amin'ity androany ity tena hivavaka. Amen ve? Tena kely eo akaikinao. Ianao ve tena faly hoe aloha e. Faly ianao manompo an'ny tompo. Faly ianao tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alléluia. Eny ara. Eny ara. Dia tsika hivavaka. Tikanao amin'ity androany ity tena hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra. Teneno hoe amin'ny androany Andriamanitra misaotra anao tafitondranao anahy teto amin'ity toerana ity. Sora ianao azy. Sakafo vavanao androany. Adilio aloha le olo akaikinao. Sora azy. Ny amin'ny faniriany fonao ny amin'ny zavatra rehetra omeny tompo anao. Raha eo saotranao zay amin'ity androany ity. Saotra fa ianao mahatateraka ny teny rehetra zay tononona sy navototra teto androany. Saotranao zay Andriamanitra fa ianao mpamaly vavaka. Ianao le Andriamanitra mpianako-onana. Ianao le mita miaro anay isan'andro. Makasitraka anao zay amin'ny anara maherin'i Jesosy. Saotra ny amin'ny teny zay nyrenesinay teto fa ny teninao tokoa ny fiainanao anay amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tsofoko rano ianao amin'ity androany ity. Andriamanitra le manakare-pasoavana ne hiaraka aminao. Tsofoko rano ianao amin'ity androany ity. Andriamanitra mpamora ny lalakalehanao rehetra. Ninina endrika amin'ny kitotoana eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra mpalalaka mpamora zay rehetra alehanao. Andriamanitra nefa mifaniriany fonao. Alehibe ny anaranao anay Jehovah. Apahita fitianao anay izy. Hanavaka anao izy amin'iny herinandro iny. Ninina ataonao amin'iny herinandro iny. Hamokatra be ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Izy famatsiana goavana aminao eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra mampanotrosa anao rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy. Apahita fitianao izy ao amin'ny tokantranonao. Tokantrano be korotana rehetra amin'ity androany ity. Mandity afiraisa-tsaina fankatiavana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Ninina retina rehetra zay miazona anao mahatonga anao tsy salama. Naiza misy an'izany. Didiko zany anjavona amin'ny anara maherin'i Jesosy. Fanasitranana irotraka mahery vaika eo aminao. Anasitrana anao any anaty lalinao rehetra any amin'ny anara maherin'i Jesosy. Fiedananao anao sy ny akonanao. Tsika rehetra ary teny hoe amen. Tikanao hitehaka mafy an'Andriamanitra. Voninahitra dia ho azy rery. Makasitraka tompoko mo amin'ny fahasoavana.